tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fijoroana vavolombelona sy fampahirizana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Ampifaliana trano no iarako aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masinamiko. Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ity feo fanantenana ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Aoka mba homendrika izany fiadanan'i Jesosy izany ianao. Ary rehefa azonao ny fiadanan'i Jesosy, aoka tsy ho esorina ao an-tokantrano sy mandritra ny fiainanao izany. Iresaka trangan-javatra anankiray isika. Nisy kidy dia mifantaniana mipetraka dia hoe ary ianao mba ahoana manoloana ny sikidy. Andolo isika hivavaka. Raina izay ny an-danitra misaotra, makasitraka, makatelina tamin'ny fitantananao, fa dia velonay somatsara toy izao zay ny famindramponao ny tsy nahalandritra anay, ko aza esorina aminay ny fitahinao, ny fitantananao, ny fiarovanao. Aza vela ho rembin'ny Satana zay satria Satana dia tezitra aminay mafy. Ta io ty namako ty ary mamela ny elokay oka mifanano masina no ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ary ianao mba ahoana manoloana ny sikidy? Raha vao miresaka sikidy tsika dia fomba ny arabo izy io. Tsy ny gasy no nanao an'io voalohany, fomba ny arabo izy io. Dia nolovainy gasy manerana ny nosy. Tao Afrika aloha no nieleza ny voalohany ary tonga teto Madagasikara izy avy eo, dia lasa ninono malagasy maro ankehitriny. Ireo mpahiskidy no antsoina hoe mpiskidy na ombiasy na mpanandro. Tena nila ny mpiskidy sy niankina tamin'izay nolazainy skidy ny taolo malagasy fahiny. Nilainy ny skidy satria rehefa nanorina trano izy, anorina fanambadiana, andeha lavitra, ioty ny vokatra, ijery hoe aveza ty aretina ty iza ny nanao an'ity. Amantatra hoe ahoana ny fomba hitsaboana an'ity. Misy ihany koa mampiasa skidy rehefa amsavolona izy, na ohatra hoe rehefa tia fantatra zavatra hafa miafina. Misy ihany koa mampiasa an'izany mba ho fandoritan-karena. Misy mampiasa azy amin'ny fianarana. Zafa nanana havana hanala fanadinana izy dia nandeha nanao skidy aloha. Dia nazavain'le skidy hoe manaova an'izao ary amin'ny toerana tahaka an'izao nareo fa ho afaka io. Tsy lazaiko anareo ny tony. Misy ihany koa mampiasa an'izay mba ho fanalana sakana. Tsy dia mandehandeha fiainany dia mampiasa an'izay izy. Misy ihany koa mampiasa an'izay ho fitazomana vady olo-tiana, na ihany koa hoe nisintaka ny vadiny ny olo-tiany dia aveo mba ho averina amin'ny alalan'izany. Misy ihany koa le hoe manamboatra vintana. Efa mba ianao ngamba le antoko-pivavana anankiray manarim-bintana zay. Avy amin'Andriamanitra ve zany? Fantaniana mipetraka. Misy ihany koa mampiasa azy fijerena ny lasa. Manaona ny lasa n'ity olona ty, manahoana ny ankehitriny ary manaona ny hoaviny. Rehefa reo ny jerena, tena zava-dehibe tamin'ny taolo malagasy mihitsy fampiasana ny zavatra io. Ny voany azo antsoina hoe fano no voan-tsikidy. Tsy mampianatra anao skidy aho eto fa mba miteny fotsiny zany.
ary ivaom-pano no ampiasain'ny olona, tena ampiasain'ny olona io. De misy koa tsi io zany anikona n'le voantsikidy. Misy koa no mampiasa karatra rehefa manao skidy, de misy no mampiasa fitaratra. De tsy lavitra ihany koa ny atao hoe tany fotsy, tany ravo, karazana tany izy fa fotsifotsy. Arak'izany de tena zava-dehibe tamin'ireo razantsika teo aloha ny skidy. Fa amin'ny alalan'izany no ahafantarany zava-miafina rehetra. Ary tena tahaka ny hoe naomby azany tokoa le izy. Raha zany no jerena maimaika de hoe tsisy maharatsy azy e. Tsisy maharatsy azy. Ny taloha zay nyresantsika zay fa ny ankehitriny de misy karazana skidy sy fanandrona na famantarana ny ho avy miafina. De ty fijerena toninandro, fijerena felan-tanana ity. Toy ny taloha ihany e, betsaka ny olona roboka amin'le izy. Ary misy mihitsy aza karazan'olona, sokajin'olona tsy mety mivoaka ny tranony izy maraina raha tsy maheno amin'ny radio na mamaky gazety momba ny toninandro ny androany. Tsy mivoaka ao izy fa matahotra. Misy ihany koa ny fanatonana olona milaza nazo malala ny ho avy amin'ny alalan'ireny fijerena felan-tanana reny. Fanimpo-tsampy moderna avokoa ireny. Na fijangajangana ara-panahy izany. Misy koa ny olona anankiray te azo toerana de manatona ny ry toerana ry de manao an'izao sy zao sy zao. Mijangajanga ara-panahy zany. Misy mpivavaka tratran'izany. Te alazalaza de mamonjy an'ireny manokotoko reny. Ahoana hoy ny Baiboly? Deutéronomia 7:12-12 Deutéronomia 7:12-12 Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy ho isy ao aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanavavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na mpanao masombava, na mpanady na manao azy ho tsindrian-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'i Jehova zay rehetra manao zany zavatra izany. Ary zany fahavetavetana izany no androany Jehova azy eo anoloanao. Raha rano Baiboly zany ny fanimpo-tsampy. Levitikosy 7:7-20. Levitikosy 7:7-20. Aza manao skidy na manandro. De rehefa nitantara sika tary aloha tao salany mahafinaritra ny izy ahitana fombiazany. Misy antony matoa Jehova mandrara ny fanaovana skidy sy fanandroana na ny fantaninany reny. Ratsy ny skidy fa i Satana no ambadiky reny. Na de to mahita miafina sy ny ho avy aza indraindray ny mpanao azy. Tsy tiany Jehova ifandray amin'ny Satana mantsika koa dia raha ny mafy ny fanaovana skidy. Ferany tsy hanao ny fanandrona sy ny filalovana ody sy ny sisa isika. Misy mpanjaka anankiray, Manase no anarany. Mpanjaka faharoa, 220 misy azy. Nanao ratsy indrindra teo mason'i Jehova izy satria ankoatra ny fanaovany ratsy hafa dia nanao skidy izy. Zay mivoalaza ny 9 nanao skidy izy. Alan Jehova nefa ny skidy. Nanahoana kay nefa rano izy ianao? Eo amin'ny 9 dia azon-doza i Jerosalema sy ny Joda rehetra. Tadidio tsara fa mahatonga loza ho amin'ny manodidina azy ny mpanompo sampy sy ny mpilalao-ody. Matetika ny taranaka ny mpilalao-ody sy ny mpamonjy doany dia saika matimaty tanora, lasa adala, sao zany na azo na retina tsy fantapantatra zany. Rehefa mpitondra no manompo sampy, mpitondra firenena dia matetika mahita loza amin'ny firenena sy ny vahoaka entiny. Eo amin'ny 9:14 na foiny Jehova ho eo ampela-tana amin'ny fahavaliny izy. Matetika ny mpilalao-ody sy ny taranany dia tsy vanon-kolona zany fa lasa andevon'olona foana. Tsy manana amin'ny maizy azy mihitsy. 9:15
lasa mpandatsa-dray manase. Tsy mahagagy zany fa zay tia ody de lasa mpamon'olona. Matetika lasa mamosavy sy mivoakalina mihitsy, mamorika. Tiany mihitsy mahita ain'olona latsaka zany. Mampalahelo. Ny Isaia 40:7 de miteny toy izao: ary raha lazainy aminareo hoe mila asaina ny manao azy ho tsindrin-dravatra sy ny mpanao sikidy, izay siatsiaka sy miboeriboerika, motsy Andriamany ny vaniny tokony ilan'ny olona saina, fa ila saina maty ho an'ny velona va izy? Aoka mba ho izay lazain'ny Baiboly ihany no itokinao. Fa dio ny manontanytany zavatra amin'izay olona milaza azy ho mahay raha, mahita ny miafina, indrindra moa fa ny mpanao ody. Raha maro no nitoko tamin'ny sikidy sy ny fanandrona ary ny filalaovana ody sy ny sisa, dia amin'izao andro izao ihany koa no ahitana olona marobe mpivavaka matokotoko teniteny foana ataon'ny mpitandrina na mpitondra fivavahana, na dia hita zao aza fa mifanohitra amin'izay voalaza amin'ny Baiboly manontolo ny teniny sy ny fampianarany. Ary ilay miteny dia tsy mba mitarika ny olona ho amin'ny lalana tsara zay atoron'ny Baiboly akory. Kanefa maro ny olona mino sy manaiky azy. Ilay mpitarika indray no lasa Andriamanitra kely amin'ny mpivavaka ka nosoloany any mpivavaka iny Jehova. Teny misy fahefana hono reny tenin'ny mpitandrina reny, manoloana an'izany no tsara ianarantsika amin'ny Baiboly ka andiniantsika lalina zay ambarany. Dia andao ampiatra, andao iainana zay voasoratra. Aoka toko izay lazainy tenin'Andriamanitra aminao: Jehova ihany no andeha anontaniana, ary izay baikony sy ny teny fikasany no oka hinoina. Mampitandrina antsika amin'ny Baiboly araka reto andininy reto, fa ny elo miretrafo no anjaran'izay tia ody, tia sikidy, ary mamonjy mpimasy sy ny sisa. Apokalipsy 1:2-9. Apokalipsy 1:2-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny osa sy ny tsy mino sy mivetaveta sy mpamon'olona sy mpijangajanga sy mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany eo amin'ny farimy rehetrafo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy 2:2-10 koa dia miteny toy izao: fa ny velany ny alika sy mpanao ody ratsy sy mpijangajanga sy mpamon'olona sy mpanompo sampy ary zay rehetra tia lainga sady mandainga. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, mbola misy mpiray fanantenana ve manao an'izany, mamonjy an'ireny? Miova dia n'izao. Andao atoky iantehitra tanteraka amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Tsy hanao an'ireny intsony raha sanatria efa nisy nanao an'izany. Ary raha mbola nisy nanao an'izany dia izao ny tsarovy: mila mivavaka mafy ianao, fa tsy hamelan'ny Satana. Aoka mba ny soratra masina sy izay voalaza no itokintsika. Ahoana ny voalazan'ny Isaia 40:20: ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy mposany fahazavany maraina. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ny dikan'izany dia hoe zay ambara amin'ny Baiboly ihany. Zay ny tokony itokinao. Ry namako, mbola makano ve ianao? Miova lalana fa tsy agny lalana ozy le mpanakanto any amin'ny faritra analan'ny Jorofo zay. Tsy agny lalany. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ary manome fotoana ho aminao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-peona tompoko. Tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isanandro eto amin'ny Hope Radio. Tantaraiko aminao.